Tsara hariva daholo e, faly miarabantsika tapaka sy namana, mpianakavy ny finoana, mpanaraka ny pejy, mpanaraka ny compte TikTok satria sady mandeha direct live TikTok izy ity no mandeha ato amin'ny pejy RGL. Araka io lohateny zay efa nomena anareo hatramin'ny maraina nanaovana annonce dia i-aborder sujet fantatro fa mahaliana ny maro satria tena probleman'olona maro izy io hatram'izay ka hatram'izao, hatramin'antaninytany mihitsy fa tsy hoe am'izao fotsiny dia resaka momba ny fanambadiana moa zany, de ny hoe vady sahaza ve? Ahoana ny hoe vady sahaza? Débat be izy io discussion be na ara-pinoana na ara-piarahamonina na ara-drazana dia be ny olona mitondra faisana amin'io. Ka hitanareo anareo zay mpanaraka ny fandarana freestyle ao amin'ny page RGL dia ny ankabeazan'ny fanontaniana miverimberina matetika aminay de momba ny resaka tokantrano. Donc rehefa nandinika de hoe andao resahana mihitsy le resaka choix du conjoint na ny safidiny am'izay ho vady na ho partenaire de vie. Ataontsika miendrika ahoana re zany hoe endrika fanontaniana zany ny fomba mahaliantsika azy. Mba am'zay zany mora tadidinareo ny fisehoan'ny fizotran'le izy. Am'farany nareo afaka miditra mametraka fanontaniana na mireagira na manao témoignage na manambara ny hevitrareo miditra mivantana na eto amin'ny live TikTok zany na ianareo atsy amin'ny page de omenao ihany moa ny lien rehefa avy eo fa aleo aloha andeha aloha ny taridresaka miendrika fampianarana moa zany no hitondrana azy. Eny ary, fanontaniana voalohany manitikitika zany de zao hoe firy taona ny olona anankiray no tokony hanambady? Zay foana matetika zany fanontaniana hita miverimberina any amin'ny forum de discussion amin'ny internet izy io. Misy ny manambady hoe lasa lovo, misy ny lazaina hoe tara, ahoana ny am'zay? Alohany hamaliko an'zay misy zavatra tiana marihana aloha de zao hoe ny be dia be ny olona miaina ao anatina tokantrano par résignation, zany hoe mi se résigner izy hoe za zao efa manambady ka tsy afaka manoatra intsony, ohatra le fomba fiteny. Heninao zany ao ambadiky zany fomba fiteny zany de ohatrany hoe anaty prison izy, ohatrany hoe tapaka hatreo zany ny liberté fa il est casé d'ailleurs na le fomba fiteny frantsay hoe je suis déjà casé hozy ny sasany, sens péjoratif zany amiko. De nanay zany ny etika ny fanambadiana ary eto manararaotra miteny any hoe mampianatra zay ato amin'ny sekoly biblika, mampianatra ny atao hoe éthique du couple na éthique sexuelle, zany koa zao mbola resaka manokana fa tsy afaka manao an'izany mivantana eto zaho satria natokana ho an'ny mpivady fotsiny ihany, eto nefa misy ankizy mety mijery. Fa anisan'ny zavatra nampianarinay ao anatin'ny sekoly biblika voatsinapy eny amin'ny éthique sexuelle de hoe le mariage c'est le lieu d'épanouissement amy lafiny rehetra, accomplissement na projet de vie, accomplissement ana rêve, accomplissement ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe résigner, tsy hoe casé na résigner le olona. Zay zavatra zay tsy mitovy mihitsy ny fomba iainan'ny olona ao anatin'le izy. Hany ka mahatonga an'le olona le hoe arahabaina fa naharitra ela ny fanambadianareo, tsy resaka durée no important. Eto zany zaho dia mety handrava ny klasika atsika
hoe sambatra be reto mpivady reto fa efa naharitrela tamin'ny fanambadiana. Pour moi ça ne veut rien dire hoe 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans de mariage nefa n'le olona tsy épanoui ao anatin'le fanambadiana fa kaze fotsiny tsy épanoui ao anatin'ilay fiarahana fa de hoe ohatrany hoe manao marathon zany izy de hoe iza no maharipery iza ny olona mahavita miaritra ny mafy ka omena médaille amin'ny farany de amiko c'est triste raha izany no image mentsika ny atao hoe fanambadiana ka zay nahatonga anay hoe aleo resahana izy ty aveko am'zay zany efa anteny teo hoe firy taona no tokony hanambady misy lasa aloha hoe misy lasa afara za eto tsy je ne suis pas un psychologue na un sexologue na spécialiste amin'ny en la matière donc tsy za mihitsy midicté amintsika hoe ty ny norme arahana ary za koa tsy te ho goro satria ny goro matetika no miteny fa tokony hanambady ianao ity ny vadinao misy zany na ny amin'ny fiangonana za mampalahelo tonga de terenin'lay mpitarika any le olo hoe ianao mila manambady am'izay ohatrany efa misy olona mametraka lamina mihitsy hoe eto ianao tokony hanambady fa ny anjarako hoe de mitarika antsika ho amina réflexion essentielle tsy manana menu aho na recette magique ho amin'ny fanambadiana fa réflexion hijerevanareo sy hafanareo miscanner ny fiainanareo anatin'le izy voalohany indrindra aloha satria tsika aloha mipetraka eto ambony tany dia misy lalarim-panjakana ny fe azy inona moa zany tiako tenina am'zany hoe misy minimum zay takin'ny lalam-panjakana alohany amin'ny atao hoe fanambadiana zay zany iaraha mahalala zay de tokony apetraka zay rafitra zay fa ny zavatra mahavariana am'izao fotoana zao ohatra ty Europa dia lasa misy natao hoe majorité sexuelle sy majorité administrative ny majorité administrative de hoe feno 18 taona anao de mahazo kara-panondro fa mahagaga navahany zareo izy io hoe misy zany atao hoe âge majeur sexuel dia ny aty Europa indrisy ataoko hoe indrisy satria za tsy d'accord am'le izy na de lany ara tao amin'ny inona filaza zany député européen nampidininy zareo ny âge de majorité sexuelle lasa 14 ans inona nahatonga an'io diminution ny âge de majorité sexuelle io de noho ny affaire Epstein iny satria be de be zany ny olona voakasika dia namboarina aigna satria io resaka lobbying tiako tenenina hoe mahavariana fa tsy ampiarahana mihitsy zany le hoe majorité administrative sy ny majorité sexuelle âge majorité sexuelle ny manaraka an'izay ny tsirairay samy mametraka ny normany am'izay le hoe rovina no tokony hanambady ny olona anankiray za rehefa mandrona an'izany dia aleoko mandeha makany amin'ny fond du problème le fond du problème anandehanantsika fa tsy resaka menu tsy resaka recette ho fanontaniana voalohany tokony apetraka de zao pourquoi je vais me marier fa maninona izaho no handeha hanambady tsy hoe raha ovina aho no tokony hanambady zay fanontaniana zay aloha no tokony ho valitsika voalohany fa maninona ianao no handeha hanambady za tsy milaza fa maninona anao no tapa-kevitra misy olona tsy tapa-kevitra fa saingy manambady any izy asiako nuance tsara fa maninona ianao no hanambady za rehefa mandray dinika olona atao mariazy amin'ny reto zany de fa manao fa mampilaza so de misy aminareo maniry hoe indray andro any mba pasteur Hergiel ny manao ny fitsofan-dranom-panambadiana entre parenthèse za mandray ny olona rehetra nizaniza ataoko fa manana condition anankiray aho apetrako amin'ny futur marié ary io condition io raha vao tsy voavalin'ny le mpifamofo io fanontaniana io de za tsy manao ny mariage tena sérieux zany teneniko tsara izy roa hoe zaho tsy anao ny fitsofan-dranom-panambadianareo raha tsy afa-po amin'ny valiny ty fanontaniana voalohany ty voavalinareo ty fanontaniana ty zay tsika vao miresaka préparation mariage sy ny formation et tout de somary déstabiliser le mpivady rehefa teneniko an'izay de hoe fa inona le fanontanianao antaniko mitokana ho anareo roa antaniko aloha le vehivavy fa maninona ianao no tapa-kevitra ho ampakariny ramose io
de antaniko mitokana koa le rangahy fa manino anao tapa-kevitra hampakatra ny vehivavy io de hoampifandresiko ny valiteninareo ka raha tsy mahafapo a le valiteninareo dia hiteny aminareo ampitiavana hoe tena mialatsiny aminareo roa kely fa tsy za angamba no anao ny fitsofandranom-panambadianareo fa mitady ava-pasteur hafa mafy be ngamba za teniko zany ary radical kanefany a il faut se dire les choses satria nahoana hoe ny antony de satria zao hoe lasa abattoir lay altara fanaovana mariazy misy sasany hoe satria efa nanao fanekena teo amin'ny altara zay de tsy afaka manao marche arrière diso zany tsy mariny zany ohatrany hoe olona nanao ohatran'reny olona le hoe nanao pacte saromelatsina zany hoe satanique ave de rehefa nanao pacte satanique dia non c'est pas un pacte c'est une alliance azava ity peratra ity le izy raiso ity peratra ty ho mariky ny anambadiko anao ozy izy le lehilahy de atsofina amin'ny tanan'le vadiny ohatr zao de ohatrzay koa izy le vehivavy hoe raiso ty peratra ty ho mariky ny anapakaranao ao vady alliance no atao eo amin'ny altara fa tsy pacte deux choses différentes zany ny pacte de zao zay miemotra eo de tapahana ny tentany de zay mahatonga le olo hoe pacte ny anatin'ny sainy rehefa manao mariazy izy de ozy hoe za tsy afaka miemotra intsony satria na zaho afa-baraka na za mety ho miongana tsompandra-fanasan'ny tompo na iza mety tsy miditra pasan-drazana na za mety tsy mandova zany daholo ny eny mahatonga ny olona be deabe mbola mijanonao fa c'est plus la vraie raison fa raha ohatra ka ao anatin'ny lohanao andehanao mariazy hoe alliance c'est zavatra hafa mihitsy zany mahafinaritra be zany alliance zany fifanekena fifamatorana fo mitambatra ho ray zany irany firana FFPM firana fanampiny plutôt donc déjà zany a les notions an'le hoe handeha ny tao mariazy a tsy olona hoentina any amin'ny abattoir le olona tao mariazy tsy olona andehanao pacte eo anatrehan'Andriamanitra be de be masina hoe tsy mahazo misaraka intsony le olona satria efa nanao fanekena teo amin'ny altara de inona ny sansy le fanekena ao anatin'ny lohanareo ny fotoana iny pacte zay madiso azy ahitsy eto zany alliance no atao eo et je suis désolé mety matezitra ny pasteur sasany zao fampianarako zao fa une alliance on peut se défaire d'une alliance zero tsara reny firenena hoe manao alliance ny rosianina sy ny iranianina amio fa à un moment donné misy fotoana de rava le alliance fa tsy pacte dia aza fangaro zany a le hoe zay resaka alliance ianina zay amiko zany miaingy avy am'izay ny le fipetraky le hoe efa tokony anambady viasa tsy amiko zany efa zanam-pantanina ateorina le hoe efa mahazo manambady ve aho efa tokony anambady ve aho fa tsy ino ny priorité fa priorité aloha posez-vous la question pourquoi ianao handeha anambady any olona io avy eo petraka koa ny fanontaniana hoe possible ave misy olona dans vice versa zany dans les deux sens hoe afaka misy olona ave olona marié fa tsy amoureux na amoureuse an'le personne vadiny eny tompoko misy koa ny hoe misy olona tsy marié dans le sens administratif nefany a tena mifankatia zareo eo zany tsika de zao ny mariage le mariage de tokony ho fomba anankiray ahafahanao maneho ny mariage any de faneho-pitiavana fotsiny any tsy ny mariage no ambony fa ny fitiavana mandrava tradition faharoa ndray eto
Na tsika nefa de hoe mahazo mandefitra zany fitiavana zany fa ny fanambadiana ny zava-dehibe. Le mariage ne tient pas la route tant que l'amour n'est plus là. Satria vous êtes en train de mentir à vous-même, mandainga ianareo. Ny atsara velatsy mivoaka varavara ny tokantranonareo nareo de modimody miseho amin'olo mifankatia nefany any an-tranonareo vao midy ny varavarana de raikitra ny komondro sy ny opareny sy ny insulte sy ny fanambaniana sy ny tsy haiko tsony de mbola averiko eto zany hoe c'est l'amour qui est le plus important et non le mariage. Donc ho anay ny mariage le zoloanao le aminao eraky ny tampitanety iny ianareo le makasary eraky ny tampitanety sy ny sisa le moeraoera iny dia c'est le jour où vous allez montrer votre amour au monde entier. Andro anankiray hanehoanareo hoe toy izao ny mitiavako azy na mifankatia zahay fa tsy hoe hatao mariage zao mba ho retany ho reni-danitra de ho démonstration de force hoe manam-bola, démonstration de force hoe zahay efa nomezan'ny ankizy namako fotsiny ozy ny tovovavy sasany fa hoe tsy azo anjara de jereo fa nahazo ana zao sady olona manan-karena ny bogosy no zao de karazana réussite sociale sisa le mariage fa tsisy ninona ao anatin'le izy réussite sociale fa tsy amour. Donc c'est du n'importe quoi. Donc ny mariage de c'est une expression de l'amour. Noho izany raha apetraka anao fanontaniana be tsy voafako daholo fanontanianareo fa efa azoko an-tsaina le fanontaniana hoe mbola manana ny valeur ny ve io mariage io sans amour? Dia mahitsy be ny valiteniko hoe c'est plus rien, c'est rien du tout, c'est du cinéma. Na sasany de hoe mitahotra ny ho irery na koa misy croyance koa na sasany hoe efa mba fotoanany tokony hanambady am'izay zao rakizy fa ianareo nefa efapolo taona ataony olona Tanguy ao an-trano ao. Tanguy moa le hoe efa lehibe de mipetraka ao am'ray aman-dreny telopolo taona efapolo taona horloge naturelle ne mandeha ho an'ny vehivavy donc efa tokony tanareo zany hoe ny ao ambadiky zafy tena zany de ohatrany hoe étape ny fiainana ny fanambadiana tsy étape. C'est une manifestation, c'est une déclaration d'amour ny mariage fa tsy étape. Tsy hoe teraka aho de mianatra tany amin'ny EPP de aveo mianatra tany amin'ny CG de aveo mianatra any amin'ny lycée de aveo mianatra any amin'ny université de hanambady am'izay azao ohatrany hoe tonga amin'ny tanjona fiainana. Ny mariage tompoko tsy tanjona. Tradition fahatelopotehako. Le mariage n'est pas un objectif à atteindre. Le mariage n'est pas un summum. Mbola averiko satria nahoana le mariage c'est une expression d'amour. Expression. Ka inona ny zavatra exprimenao nefa ianao raha tsy ao anatin'le fitiavana akory? Azonareo ve le logika? Noho zany ny mariage tsy zany zavatra anankiray zay mety anahirana ny olona ataontsika hoe conservateur ty teniko ty zany hoe tsy io no summum ary zay no mahatonga ny malagasy mieritreritra fa raha olona divorcé de ohatrany hoe olona échoué amin'ny fiainana, échec. Oui, ça fait partie des problèmes mais ça ne veut pas dire un échec satria tsika tsy mahalala an'lay cursus n'le fiainan'le olona. Satria ataontsika anaty kitapo anankiray de olo ny olona anankiray de tonga de hoe satria ny olo iny saram-panambadiana de ozy tsika hoe olona tsy manjary iny. Qu'est-ce que tu en sais? Mety olona efa niarany daraka sy ny vono sy ny zavatra rehetra izy de il a pris le courage ou elle a pris le courage d'arrêter le massacre. Lazaiko mihitsy le massacre et la violence. De hiteny ve tsika hoe nanao échec ve zany? Ka tsy prix Nobel ny fiainana ny mariage fa confirmation na sentiment. Confirmenao ny sentimentanao anaty mariage. Tsy natao hanomezana fahafaham-po ny fianakaviana ny mariage.
io mbola problème be amintsika malagasy satria tsika patriarkale be ny fiarahamonina malagasy. Faly zao dada sy mama fa nanambady any nahita vady any faly zao dada sy mama fa nahazo vady any raha ohatra ny vehivavy izy tsy hanomezana fahafaham-pony entourage tsy revanche amin'ny fiainana ihany koa satria lasa manao fitaovana an'le olona hovadianao ianao zany hoe atseoko am'ireo namako rehetrarehetra reo mpiaraka ny lalao tamiko rehetra reo fianakaviana sy tia rehetra hoe za koa de mahavita okay fa am'izay fotoana zay anao ny instrumentaliser an'le olona novadianao noho zany a ny fanambadiana dia démarche d'amour izay hahatonga anao hanao aventure ny fanambadiana aventure tsy misy assurance io na garantie hoe tonga de efa fantatrao hoe aiza ny aboutissement io de tonga ery de makery non c'est une aventure vers l'inconnu tsy le olona ny fiainana mbola miandry anao de ao anatin'izay ianao a miaccueillir ny fiainana ary zay ny hoe raha ohatra ka tsy zay le mariage de zay mahatonga le olona hoe coincé izy ohatry je suis casé za efa tsy afaka manao an'zany fa efa manambady mamerina le fitenin'ny olona zany olona zany tsy aventure ny fiainana fa gara farany azonareo satria objectif any azy ny mariage de rehefa tonga am'le mariage izy de hoe vita ny fiainany fitenin'olo zany nanay nefa vita ny fiainanay vita ahoana normalement la vie c'est là que anomboka explorer ny fiainana am'izay nareo à deux ahoana zany conception antsika ny mariage objectif a coupe ohatrany hoe anao championnat zany de nandresy de nahazo coupe sa aventure point de départ ho amin'ny fiainana ya tiako iverana kely ny amin'ny siraka soratra masina ao amin'ny soratra masina rehefa nahary ny olombelon'Andriamanitra i Adama sy Eva Adama ao amin'ny Adama dia nizarana roa misy atao hoe Isha raha lehilahy Isha raha vehivavy dia rehefa natambatra izy roa ho tonga nofo ray any izy roa zao soratra masina de azafady dia ny présence n'lay moitié n'lay anankiray no matonga ny accomplissement na ny fahafenoan'lay olona ny se sentir feno am'lay moitié ny anankiray izy zay lecture biblique akony amin'izy io hoe andao ny ray sy ny reniny izy ka hitambatra ho iray ils vont devenir un tsy hoe cohabitation tsy fiarahamonina tsy inona koa firazan'zany tsy hoe olona roa atambatra de miaraka ao fa tonga iray any zany hoe vatana anankiroa saina iray ao anaty vatana anankiroa averiko indray saina iray sy fo iray ao anaty vatana anankiroa de rehefa atao ny mariage ina no atao anatin'ny mariage tsy andeha hivady zany ianao amin'ny protestant za pasteur mialatsiny aminareo katolika zany fa raha resaka dogma tsy miditra dogma tsika eto fa etika avahako tsara ny dogma hafa tsy miditra dogma fa etika ny resaka eto ny mariage le jour du mariage mpiangonana ny resako eto tsy andeha hivady any am-piangonana zany nareo efa mpivady anareo no hoentina any am-piangonana haniny vous allez célébrer votre union pour moi le jour de mariage c'est un jour de célébration on va célébrer
l'amour de deux personnes. Fa tsy hoe handeha ho any am-piangonana nareo mba hivady, mba ho akambana. Non, tsy ny fiangonana ny manakambana anareo, tsy ny altara ny manakambana anareo, tsy pastera ny manakambana anareo, fa ny fitiavanareo roa no nampikambana anareo ka hoentinareo any am-piangonana zany mba ho célébreny, mba hiara-paly aminareo zay hiaraka hankalaza n'ilay fitiavanareo. Zay le izy. Ary ao anatin'le célébration de misy notion publique ho hitapoko, ho hitam-pirenena. Ao ve? Noho zany ny mariage, le jour du mariage dia toerana anankiray, estrade publique anankiray haseho amin'ny olona rehetra zany atao hoe fitiavana zany. Ilay fitiavana anareo roa rery, iny intimité anareo iny a, tsisy idiran'izany izy iny, tsisy idiran'ny pastera, tsisy idiran'ny eglizy, tsisy idiran'ny fianakaviana akory azy. Fa ny jour de mariage dia miombona aminareo zahay hankalaza lay fitiavana ka fanontaniana mipetraka. Ty zany nareo tapa-kevitra fa atao ny mariage. Nefany a tsisy lay fitiavana, inona zany no célébrentsika eo? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait là? Satria ny ahatongavana am-piangonana de hicélébrer an'lay fitiavana. Fa za tsy tonga am-piangonana nanakambana olona roa zany. Non, tsy vitan'ny fiangonana manakambana olona. De ino masy mahatonga lelo hoe zay nakamban'Andriamanitra de aoka tsy rahan'ny olombelona. Nakamban'Andriamanitra fa tsy nakamban'ny eglizy, tsy nakamban'ny pastera. Ary Andriamanitra de fitiavana, ny fitiavana nanakambana anareo. Fa raha ho any am-piangonana nareo dia handeha hicélébrer an'izay fitiavanareo zay no alena ihany. Ka raha ianareo manasa hoe mba tongava amin'ny fetin'ny mariazina io, de nefa izy tsisy amour akory. Fa oeraoera no atao hoe milliardaire be ry zareo na eo amin'ny 400 personnes atao amin'ny espace, ny mpihira artiste atao bobaka be, ny toka atao dakaniny alika fotsiny, ny hanina atao tsy lany lanina, cadeau ny tôbila miraitra be. De nanao inona zany tsika atao? On a célébré quoi? On a célébré le mensonge. Zay zany. Fanontaniana faharoa, afaka mivady ve ny olona tena mifankatia nefa samy hafa finoana mihitsy? Zany koa zao question ngeza be. Afaka mivady ve ny olon-droa tena mifankatia? Za tsy miteny afaka mivady ve ny olona samy hafa finoana? Eno tsara le fanontaniana misy nuance. Raha miteny afaka mivady ve ny olona tsy mitovy finoana? Mbola hafa ny sansiny zay. Fa afaka mivady ve ny olona tena mifankatia fa tsy mitovy finoana? Za tsy miteny hoe samy hafa dénomination, le dénomination eto a, ohatra hoe za luteranina mivadiko FJKM, zany tsy finoana roa samy hafa, zany finoana ray ihany zany satria finoana kristianina. Fa dénomination zany io ary de fa problème ho asasany, io fotsiny aza de fa tsy tafavoaka ny baolina. Fa ny resaka eto hafa finoana, za kristianina ateny vadiko, zany hoe izy tsy mino an'Andriamanitra, za mino an'Andriamanitra. Ianao kristianina, ny vadinao fitoviadinao silamo na bouddhiste na traditionnaliste na zay atao hoe finoana, samy hafa finoana. Fa tsy samy hafa finoana zany hoe ny ray FJKM, ny ray katolika, tsy finoana zany fa resaka dénomination avao tsara. Dia valitsika zay zavatra zay. Ny valiny de tsotra. Move ny fanambadiana fitaovana anaovana prosélytisme. Hainareo zay natao hoe prosélytisme zany? Prosélytisme dia fiezahana mitady client hanabe voho ny fivavahanao. Zany hoe lasa fitaovana zany ny fanambadiana hoe andeha hanambady an'ry aho mba hampitombo ny olona mpanaraka ny fivavahako. Noho zany ny andresy lahatra an'le olona, andresy lahatra an'le olona hisaline amin'ny finoko, amiko tena dangereux be zany. Satria io olona io mety mody manaiky izy
mba ho tafiditra ao anatin'ny fianakavianareo fa izy tsy convaincu mihitsiny. Questionna conviction ny finoana fa tsy questionna amour. Aza fangaro reo. Manko de patriarcalisme hoe tsy maintsy manaraka ny raha lehilahy raha vehivavy amin'ny finoany. Tsy marina zany. Tradition zany. Za zao nanao mariage tato amin'ny fiangonanay Église Protestant Unie de Belgique. Eno tsara ty teniko ty. Misy mpivady, misy mpifankatia, efa nivady zany fa atao mariage tato. Enoy tsara. Mormon le rangahy ary razazavavy katolika. Zareo famille recomposée. Azonareo za famille recomposée zany hoe efa tokantrano deuxième fanambadiana zany efa nisy divorce de recomposé. Tsy voaray atao mariage any amin'ny mormon le lehilahy noho ny discipline zareo. Ary mazava ho azy tsy voaray atao mariage any amin'ny katolika raha zazavavy. Zareo anefany te hatao mariage. De tsy haiko zay nahenony zareo par quel miracle fa misy pasteur anankiray zay il prend tout le monde. De tonga teto zareo ny ray aman-dreny zany fankalala tamiko de na s'il te plaît Jean-Luc afaka mba manao ny mariage ankizy. Nanao tsy problème amiko mihitsy ny resaka fivavahany zareo. Fa ny fanontaniana apetrako aminazy de zao. Fankaty ve zareo? Taitra be le ray aman-dreniny hoe zay ve nanao ny critère? Ben oui. Est-ce qu'ils s'aiment? Ah ben oui, bien sûr, ils sont vraiment fous, amoureux, passionnés. Et où le problème, moi? Le mariage, pour moi, c'est une célébration d'amour. On va célébrer l'amour. On ne vient pas à l'église pour s'unir. On ne vient pas à l'église pour se marier. On vient à l'église pour célébrer l'amour. C'est une mariage. Fa zareo roa rehefa mitambana any, ny fon'izy roa rehefa mitambatra any, tsy misy anaty eo. De misoratra izy tany amin'ny commune. Donc ho anay protestant ny mariage de institution civile. Donc efa mpivady ianao no tonga ao am-piangonana ho tsofina rano, tsy amasinina zany na hoe tsy fanamasinam-panambadiana fa fitsofan-drano zay le bénédiction maritale. Et non seulement bénédiction, fa célébration de l'amour. Donc pour moi, le temple, c'est le temple de l'amour. Ino ny problème mahatsy le rangahy? De kakabe izy. De natao am'zay formation dinidiniky ny mpivady. De nametraka fanontaniana le rangahy. Za ve ozy izy tsy maintsy mivadika protestant rehefa vita mariage satria taty amin'ny protestant natao mariage, taty nahazo attestation de mariage, sy ny sisa sy ny sisa. Tsisy resaka zany ho ato. Le mariage, c'est une célébration. Fa tsy acte de prosélytisme. Nena tsiny amin'ny mpitandrina sy pastora sy mopera manararoatra ny fanambadian'ny olona rehetrarehetra ao. Izay manararoatra ny mariage mba azahoana killa ho an'ny fiangonana. Tsy maintsy mivadika katolika se, tsy maintsy mivadika loterana se fa manambady ny zanakay, tsy maintsy mivadika zao se satria tsy fitaovana azahoana client ho an'ny fiangonana ny mariage. Tomboky lasy tomboky. Sasan'andro roa samy hafa. La foi, c'est une question personnelle. L'amour, c'est une question de deux personnes. Ne mélangez pas les choses. Aza fangaro ny zavatra. De za sura fa ho avy lay verset tanetsika Korintana faharoa toko fahaenina andiny faefatra amby folo hoe aza mety asina zioga tsy atonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Zay le verset ahoana filazako azy verset automatique avoakan'ny olona. Zao le izy ry zalahy, rehefa mamaky soratra masina de vakio tsara le izy. Vakio tsara lay iraisana amin'ny mino ito de hoe communion amin'ny teny grec izy de hoe métoshe. Mialatsiny raha mampiasa teny grec kely. Le métoshe di hoe tsy misy communion entre justice et anarchie, lumière et ténèbres, zay le izy. Ary ina ny contexte atao anatin'le izy dia le hoe le olona zany sady mandeha
mamonjy fanompona zavatra hafariny no mamonjy fanompona an'Andriamanitra. Io le hoe tsy afaka akambana io, fa tsy resaka fanambadiana io. Misy le olona tsy manambady e, tsy fanambadiana e, mety fampivady azafady. De ataontsika hoe ray finono zareo, ray dénomination. De rehefa ray dénomination zareo a, dia le rangahy vita fitaovana lady anatsireny izy manatitra komena lamena ery atapony tendrombohitra mivavaka amin'ny kalanosy ny tariny. Le madama mety de mandeha izy makary amin'ny zalahy mpanao 10 heures de bonne aventure. De itenina raha ka zareo mitovy finoana ka mety nefa zareo sady kristiana no manakambana finoana kristiana amin'ny finoana tsy izy. Izany le atao hoe aza mety azina zioga tsy atonona, tsy le fanambadiana am'zay fa lay fanompon'Andriamanitra hafa. Donc aza manao raccourci. Question fahatelo. Maninona ny vehivavy le fiteny hoe ny vehivavy madio ihany no alaina vady. Eo lay izy. No ny vehivavy madio ihany ve no alaina vady? Inona dika le madio? Virginy. Zay ny sensy-le madio. Ahoana zany reny mialatsiny hoe sanatria an'izany ny fiainana am'izao tsy haintsony. Efa nanana ny fiainany le olona, sanatria koa nisy nanolana izy. Ahoana reny mère célibataire reny, est-ce qu'ils n'ont pas le droit ve? Reny efa maty vady, mitsara mpanambadiana, tsy mendrika ho vadiana intsony ve reny satria tsy madio. Égal tsy virginy. Dia io valiteny io a, io fanontaniana io pardon a, de très subtil ary discriminatoire. Discriminatoire ary hypocrisie piatsara velatsy daholo. Iza no miteny aminareo, iza no garantir lazao eto fa ny olona rehetra misarom-boaly amin'ny andro mariazy de olona tsy nanao firaisana izy roa. Iza? Sarotra moa nisava eo. Mety rahalala be am'le voile lava be fa ho 4 mètres 5 mètres. Iza aminareo no hiteny amiko hoe tsy mbola nanao firaisana reo olona reo, raha ohatra ka raisina zavatra maloto zany le firaisana. Io koa zany de mbola ahitsy io. Noraisina ho maloto satria ny puritain no nivoy an'io, ny puritanisme. Za tao anatina fikambanana nitaiza sy nanabe ny olona niady amin'ny sida. De misy cas ohatry zao niainanay. Nanentana ny ankizy any am-pianarana zay a, nanao dépistage ny sida hoe séropositif ve anao na tsy. De tamin'io andro io a, misy cas tena mbola tsy niainanay eo zavatra ohatran'izao hoe positif ilay vehivavy séropositif. De nanonsena taminazy zany hoe bon, mila aramaso ianao fa séropositif ianao. Non, tsy possible zany ozy izy le kialakely. Tadidiko tsara mihitsy zay nisy maromaro le keliko. Fa ahoana tsy impossible anao séropositif? Za tsy nanao firaisana tamy sipako zany. Ianao nga manao sipa? Ie. De ny ray aman-dreny koa tsy saiky nitory anay raha le ray aman-dreny hoe manao diffamation zay. Testana sérologie ane izy tsy jerena ny raha de jerena ny laboratoire de positif. De mbola mila averina fandroany de hita positif. De tsy maintsy miteny zay satria tsy maintsy natao accompagnement prise en charge psychosocial. Devoiranay le izy. De tsy nino le ray aman-dreny dia imagine enonareo ty tantara. Noentina dokotera ny verifiena ny virginité. Grave zay histoire zay. Effectivement, biologiquement parlant, asiko tsindry peu biologiquement parlant fa tsy hoe humainement parlant, vierge le zazavavy. Na zay raha fanona. De rehefa nandeha ny accompagnement na presahana zany le zaza de farany izy maiky. Ino izy anareo? Mialatsiny fa samy olo-dehibe tsika de tsy maintsy tenena ary mitaiza tanora ny maro amitsika. Ozy tam'le sipany hoe zaho izy mila madio. Eno tsara le atao hoe ina le sensn'le madio? Vierge no dika le madio zany. Ary
vierge dans le sens hoe tsy mbola eo zany le hymen vaginal rehefa hanambady anao na hanambady zay ho vadiko rapitso fa afaka manao firaisantsika fa pénétration anal ianako tsiny am'le terme ho an'izay tsy mahazaka donc pendant des années izy niaraka amin'ny supany io pénétration anal nataony de io na séropositive azy zay vao nazava hoe ay ve zay zany lay nato satria tsy possible mihitsy le izy pour vous dire fa le notion hoe madio mihitsy amiko no hypocrite be le fiarahamonina malagasy jesosy de nyteny mazava tsara zay mijery vehivavy ka mila azy na koa mijery lehilahy ka mila azy dia efa nijangadjanga taminy traduction efa maloto na dia vierge ary ianao ary na de puceau ary ianao maloto ianao zany am'izay fotoana zay fa tsy hoe tsy nanao an'le acte sexuel de mbola madio azonareo ve le izy le sens le madio mihitsiny no hypocrite be tsika satria na tsika le acte no mikaonty fa tsy lay comportement donc dinio tsara zay zay zavatra hoe hamaliko le fanontaniana hoe ny vehivavy tsy virjiny ve fakavady any satria ovrina vady sahaza resaka eo vady sahaza ve io na tsy atsia misy point biblique anankiray ty anapiko an'izay ny testamenta taloha za moa anisan'ny passionné ny testamenta taloha misy voambolana mahafinaritra be ao testamenta taloha rehefa miresaka momba ny zanak'israely andriamanitra ka manambara ny fitiavany amin'ny israely dia misy fotoana izy miteny hoe ry israely eo de ny sensiny zay de hoe ilay firenena miady amin'andriamanitra ka naresy azy ry jakobo ilazana an'ilay firenena israely any fa le mpivadibadika amin'andriamanitra fa rehefa ny expression biblique amiteny hoe ry ziona zanakavavy vakio tsara rehefa maka ny testamenta taloha nareo na ny salama ziona zanakavavy dikany de zao hoe amiko ianao ry ziona de tovavy mbola madio zay ny dikany nefa fantatra ho tsara hoe io israely io vo avy mijangajanga entre guillemets nampirafy an'andriamanitra tamin'andriamanitra hafa fa rehefa niverina ao amin'andriamanitra izy ka natsanga an'andriamanitra ho azy indray dia ziona zanakavavy izy madio izy eo maso le sensiny le madio mihitsy amitsika sy amin'andriamanitra samy hafa donc mamaly sahady le fanontanianareo hoe iza marina ny madio ary iza ny maloto voanazy zany raha notanianareo valiteniko de hoe mbola ho isany anatin'ny atao hoe vady saza ve ny olona zay fa entre guillemets tsy manana ny virginité ntsony de eny tompoko satria ny fahadiovana amiko de tsy zany fa nylay le olona se redresser amin'ny fiainana fantanina manaraka maninona no tsy akasitrahan'ny olona matetika ny hoe zandry ny vehivavy ny lehilahy tsy akasitrahan'andriamanitra vo nanao freestyle zay tamy lahady de hoe fahotana hony ny manambady lehilahy ny vehivavy zokiny tsy haiko hoe taiza me tany zalahy verse an'zany hoe fahotana foronina daoly ty fampianarana rehetrarehetra satria zay le croyance populaire fahotana hony manambady vehivavy zokiny amy taona ohatrany mihoatra amam-bolana zany na taona azy manandanja be amin'ny olona zay ny elanela taona eo ampivady ahoany amombany am'izay azoko lay souci ny olona fa ny azy zany tonga de le sens théologique aloha tondrako azy tsy mbola miresaka pratika tsy mbola miresaka fiainam-piarahamonina fa mbola resaka biblika de hoe tsy misy idiran'ny fahotana mihitsy zany de iteny hoe aka le lehilahy namboarina voalohany de vao maika zany malahelo mihainao zany hoe tena mahavarina ny tsy fahalalan'ny olona ny soratra masina aizany misy manambara notion du temps amin'ny création de l'homme et de la femme tsisy fa le hoe le lehilahy aloha de aveo le vehivavy de midika ve zany fa hoe satria zany izy no lasa natao mialoha de dika zay zany izy no zokony de no zany zay ary ity koa mbola misy correction ngezabe anankiray amy soratra masina ny vehivavy dia tsy natao mpanampy dans le sens hoe nalaina avy amy taona tezany lehilahy dia ohatrany hoe izy zany no mameno ny banga ao am'le lehilahy
de efa mametraka an'le vehivavy en état de faiblesse zay hoe fanaka malemy en position de faiblesse, en position d'infériorité plutôt. Diso le traduction nanaovana le hoe ary nalaina de son côté, mais on a pris la femme pour être à côté de l'homme. Zay ny traduction vaovao am'izao fotoan'izao en français courant. On a pris la femme pour être à côté de l'homme, mais tu vois, on a pris la femme du côté de l'homme. Oui, oui, nalaina teto zany. Azonareo ve ny dikan'izany? Donc tsy mipetraka mihitsy ny resaka chronologie, tsy mipetraka mihitsy ny resaka dépendance hoe miankin-doha fa union nofo ray ihany izy roa. Manaraka an'izay sur le plan biologique indray resakantsika eto satria mety andeha akazy tanao ihany fa vehivavy tsy mitovy ny vatana, ok za tsy mandany. Misy karazany telo ny âge, misy ny âge biologique. Ny âge biologique tompoko de tsy resaka taona fa resaka état de santé. Misy olona avec un certain âge de 60 ans izy mais il a un âge biologique d'un jeune de 30 ans. Âge biologique resantsika, état de santé ampiasana. Misy olona mbola vao 20 ans izy fa ny âge biologique iny efa âge biologique an'olona fitopolo taona satria izy tsy salama lava. Zay vao misy ny atao hoe âge chronologique. De araky ny mpandinika ho an'ny lehilahy ny âge de l'âge s'arrête à 40 ans et pour la femme l'âge s'arrête à 37 ans. Scientifiquement parlant zany. De misy karazana âge fahatelo atao hoe l'âge affective. Io âge affective io de ao anatin'io am'izay ny mode de vie-ny, ny désirany, ny envie-ny. Misy any olona mbola jeune izy amin'ny ataontsika hoe âge chronologique fa il n'a plus d'envie de rien, il n'a plus envie de la vie, matsatso ny fiainany, tsy manana vision ntsony izy, tsy manana objectif à atteindre izy fa de hoe bon miasa de mamelom-bady aman-janaka de manao zay mampety ny fiainanao hatrany de zay. Misy nefa ny olona à l'âge de 50 ans, à l'âge de 60 ans, mbola il a encore des projets, des envies, des désirs, des modes de vie. Donc tsy mipetraka ny resaky question na âge am'izay fotoan'izay. Ka ny resaka âge io dia mitovy niveau amin'ny question culturelle, raciale, sociale, intellectuelle. Raha izany aloha izy de tokony ho jerena koa zany hoe manahoana zany ny question raciale an'le olona, misy ambony misy ambany ve? Ahoana koa zany ny question ina refa intellectuelle an'le olona, asiana fepetra ve? Marina fa mety misy complexe, za tsy mandany zany. Tout ça, l'amour est plus fort que la mort zao zany soratra masina. Donc tsy kriterana fitambaran'olona mihitsy zany. Ajanoko eo fa be dia be ny zavatra mbola azo resana fa ferana ihany fotoanatsika fa misy zavatra iverenako kely fotsiny angamba de zao hoe tsy miteny akory eto hoe vous êtes libre de hoe ataovy zany tonga de misara azy te hisara fa tsy any tiako atongavana fa lay pourquoi du comment zany. Mila apetraka tsara le pourquoi du comment. Tsy question-na âge io, tsy question-na intellectuel io, tsy question-na finoana io, zany rehetrarehetra zany dia secondaire. Ny voalohany fakativy anareo. Za tsy miteny hoe mahafinaritra anao ve le zanak'olona, mifakativy anareo, samy hafa zany.
dia raha tia alalinareo ny définition natao hoe fitiavana. Dans l'amour, ampahany ao anatin'ny amour ny atao hoe passion, ampahany ao anatin'ny amour ny atao hoe tendresse, ampahany ao anatin'ny amour ny atao hoe désir. Fa l'amour c'est une jungle, tsy hainy hoe tena hoe misy midécouvrir zay hoe l'amour c'est ohatrany hoe mbola midécouvrir anao zany hoe ohatrany olona manao exploration ohatrany Victor Hugo hoe mbola misy an'zany Amerika zany. Dans le mariage vous allez découvrir encore des choses. De fakeo ny soratra masina amin'ny Korinthiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, ny fitiavana izy zany mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra, sy ny sisa be dia be le izy. Tanareo? Zany hoe l'amour n'est pas une chose. L'amour c'est zavatra anankiray midépassé anao, zavatra mitranscender anao, métamorphosé olona anankiray ny amour. Mety nisy olona zao tsy apozo mihitsy fa rehefa mifanojo am'le olona tena tiany izy de gaga be anao hoe je découvre une autre personne que j'ai jamais vue. Mais voilà, c'est ça l'amour. Parce que il y a il y a un apprenti miaraka amy se découvrir ny zavatra izy roa. Ils vont apprendre ce que c'est que aimer la vie. Zay ngambany. Isaorana i Rita Anthony ty moa zany karazana efa synthèse ny zavatra efa nataoko foana, tsy vao zao zany ampianareo fa zao zavatra ataoko anao zao manana podcast zay amy Spotify ho anareo mpanaraka TikTok mantsy vao zao no mahalala fa ny mpanaraka amy page mahalala daholo ny akabiazany fa sasany koa vaovao. Dia efa misy tonne na fampianarana mialatsiny ary le terme ohatrany hoe exagéré. Misy tonne na fampianarana any amy Spotify, RGL podcast. De nitretenay daholo reo misy sujet be de be. De ireo le lien nalefan'ny Rita Anthony ireo le izy tsy fantatro amin'ny Facebook angamba no nanaovany azy sa ato amin'ny TikTok ao Facebook. Voilà. Fa ho anareo mpanaraka ny TikTok mety tsy hitanareo zany le izy dia afaka mijery nareo atsy amin'ny Facebook rehefa avy eo dia ho hitanareo le izy satria mipetraka ao le izy. Ary mbola ho avadika YouTube koa rehefa avy eo satria any izy mba mateza zany. Zay misaotra anareo raha misy te oferana ihany ny fitenena satria fantatra efa be ny zavatra tianao resahana fa oferatsika ihany raha misy te hiditra dia afaka mandray appel afaka mandray mampiditra direct na ato amy Facebook efa misy lien iny nalefako lasa averiko indray mandeha le lien fa tsy ho araka daholo angambany fa fantana tena io aloha zany ny lien ho anareo ao amy Facebook io le hoe http sy ho anareo ato amin'ny TikTok dia midira ao amin'ny any mandrapiditrinareo zany dia iza zao ny fanontaniana ato ka tsy ho arako tsony izy ty. No tenenanay tao amin'ny africaine hoe ny tena ratsa-panahy masina manao blanchiment vao misaka-panambadiana satria Andriamanitra nanaovana fanekena fa tsy lainy. Miala tsiny aminareo tsy hoe za ray aman-dreniko rehefa tsy Andriamanitra nanaovana fanekena satria ho an'ny protestant ny mariage tompoko dia tsy sakramenta. Mahagaga anazy zany lasa hovatsika le fampianaran'ny fiangonatsika. Fanekena eo amin'ny olon-droa no atao eo fa tsy fanekena amin'Andriamanitra. Aiza amin'ny soratra masina no milaza fa manao fanekena amin'Andriamanitra fa ny fiangonana no nanova an'le izy hoe nanao fanekena tamin'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra zany témoin de votre union amin'io andro io. Le oren-tany oren-danitra mahita zao tontolo zao, mahita fianakaviana, mahita Andriamanitra, mahita fiarahamonina. Tsy manao fanekena amin'Andriamanitra zany ny mariage fa nareo roa no efa manao fanekena nareo efa vita rahateo izy fa hoentineo ho asehon'ny olona hoe mitambatra io ray nareo. Donc bibliquement parlant tsy mitombina zany fa traditionnellement parlant de lasa izay no raisitsika ho fampianarana. Zay.
Misy ve tafiditra avy ato ohatra misy miditra ay mbola tsy tafiditra io lien ho any tsodrana avy amin'Andriamanitra resaka mariazy tsodrana avy amin'ny raha hoe tsodrana avy amin'ny olona fotsiny marina be zany tsy marina zany aiza biblika ho any teny hoe misy tsodranon'Andriamanitra mifanambadiana tsotra kelina atsika soratra masina ihany fa zay le héritage culturel d'église culture d'église zany hoe tsofin'Andriamanitra fitsofan-drano ataon'ny pasteur hoe mitsodrano anareo zay anaka aleo alasana ohatra ny ray aman-drenareo mitsodrano hoe andeha hianatra nareo andeha ho any ampitan-dranomasina andeha hoe de tsofina rano fa indraindray nefa ianao any am-pandehanana any ngany mety misy mbola mety misy problème fa tsisy olo angambany hoe tsofina rano de tsisy problème mihitsy c'est une bénédiction ohatra atsika zao isaky ny alahady mirava aloha fitaovana misy le hoe tsodrano aronika hitahy anareo le ny tompo ka iaranareo ampamirapiratra ny tavany aminareo le ny tompo de fanontaniny mipetraka aminareo zay nandray le tsodrano voaka ataovy ianareo de tsy misy problème anazo anareo mihitsy satria raha rako ny raisonnement zany de hoe normalement zany raha nitsofony ranon'Andriamanitra atao am-piangonana le olona de tsy tokony hisy problème mihitsy le tokantrano zay ny logika satria efa nitsofon-drano tany am-piangonana or tsika samy malala daholo fa tsy mariny zany afaka miditra ato amin'ny tiktok raha misy te ohatrany tsisy malala satria ve zareo tsy nisaraka de nifankatia non satria io le atao hoe secret de famille hainareo tsara ny atao hoe secret de famille problème na héritage ary problème na patrimoine familial tsy niresahako teo zany fa ny mariage tamy voalohany de contrat social tsy nisy zany mariage zany tamy voalohany tompoko fa fanambadiana ara-drazana no misy na tamin'ny andron'i Jesosy ary fa législation taty aoriana ny nanao an'io mba hisinony atao hoe contrat social ary fiarovana ny zoan'ny andansiny ankilany donc même le mariage civil c'est un contrat social d'ailleurs amy tany maro samihafa de zao alohany anao mariage ianao dia hoentinao anatrehan'ny notaire de hoe inona ny contrat de manana contrat de mariage ve nareo efa zany am'zao fotoan'zao inona le contrat de mariage raha sanatsika am'saraka de ahoana ny fizarana contrat social ny mariage donc pour moi sy ho mihitsy ny mariage fa ny tena mariage tena fanambadiana amiko de ny fitambaran'izy roa ny fony ary zay le hoe andaony ray sy ny reniny donc makany am'le ray aman-dreniny aloha zany ny anankiray manala azy tany anatanteraka ny teny soratra masina de mandeha any amin'ny ray aman-dreny anankiray koa makasy tany satria zay ny teny soratra masina fa tsisy mihitsy ao teny hoe de nitsofona ranona ohatry an'Andriamanitra izy roa tsisy fa ny fiangonana tateoriana no nametraka tia hametraka le hoe zay tsofonay rano any no izy c'est pas vrai ça pasteur no miteny tsy miteny akory hoe aza atao entina any am-piangonana ny fanambadianareo tsy any tiako teneny fa apetra ao amin'ny toerany raha aka indray moa fandamina fiangonana iny fiangonany manana ny règlement intérieur de hoe miala amin'ny andraikitra fiangonana satria aminany zareo mantsy fahafambaraka zany zany divorce zany or tsy fantatry zareo ny tenant et aboutissant le fiainan'le olona dahoana no fa ho anay manokana tsisy ifandraisany amin'ny andraikitra am-piangonana mihitsy ny statut marital anao tsisy justement vita mariage efa misara-pandrina donc zareo nefa ny ao an-trano any de lasa tanareo le hoe fiarahamonina satria manahirana mpiangonana manahirana fianakaviana dia misara toerana tsy misaraka officiel nefa zareo séparé de corps sous le même toit mba imaginenareo ny am'zany zay mahatonga an'ireny le crime passionnel reny rehefa avy ao satria tsy misupporter ny anankiray tsony ray de farany famorika ao fa misavy ao donc zay lezaka anareo hoe le authentique hoe mbola izy ve io nefa ny hoe on vit sous le même toit fotsiny zay ve ny atao mariage vivre sous le même toit ou bien union efa mazava ngamba le mba niteny teo
Tsisy tafiditra ve ny atao amin'ny Facebook efa nalefako aloha le lien. Fahotana ve moa no manambady ny olona tsy manaiky ny film ty? Ina nidiran'izany? Ina ny idiran'ny finoana ny finoan'ny olona manambady olona tsy minitra ary tsy fahotana ve ny manambady olona zay aty ary aminao ve zany azo tolere raha ny lôzika azo tolerena ve hoe izy tsy mino trinité fa ria tsy mino an'Andriamanitra de zany aleoko koa ary izy manambady ny olona tsy mino an'Andriamanitra tiako tenena hoe tsy any le izy misy anankiray hiditra ty lasa izy désolé. Ny fornication ina moa ny sens natao fornication ny fornication de justement tsy resaka fifamofona mihitsy fa fiarahana amina ino ny filazan'zany fa resaka fampirafesana donc ny forniquer c'est pas une question de mariage ataontsika hoe ny olona anankiray zao ataontsika hoe miaraka amin'ny olona anankiray ianao mbola tsy atao mariage akory ary de lasa ianao tu te permets aussi de sortir avec une autre personne c'est une fornication. Misy tsaiky tafiditra tato fa tsy tafiditra tsara izy mba afaka miseho endrika ave tompoko ho an'izay miditra lovany irina mba miseho endrika azafady lasy kely aloha fa micro-ko ny tsy mandeha azafady fa zany diso. Oui, afaka mitely eo. Tsy mandeha ny micro-ny zany. Lovany irina. Tafiditra ianao. Bon, tsy mety. Ok, zay angambany a. Zaza manana musulman de manao raha zaza manana musulman manao chrétien de ahoana ny baptiste? Musulman ka io fandaminan'izy vady ka resaka entre zareo indray ino raha ohatra ka manaiky zareo atao batisa sa tsy fandaminan'izy mianakavy misy manontany ato hoe ohatrany tsy hitako lay compte sy ao le izy fa miditra sur Google ianao de manao recherche tonga de hoe Spotify podcast Spotify RGL podcast Spotify RGL zay ngambany tsy angamba fa zay mihitsy izy fa ndraindray mety sarosarotra hita le izy vo hitanareo fa zay mialatsiny misy am'tiny miarahaba tompo manao ahoana maheno fe maheno anao ie saika minao zany manao partage kely par rapport am'le hoe mariage institution sy ny sisa bon personnellement anisan'ny hoe nafana fo be tamin'ny fanompoana tao sehatry ny fiangonana de les aléas de la vie j'ai divorcé de tsy neken'le mpitandrina moa le izy hoe non tsy misaraka zany tamin'ny andron'ny Jesosy sy ny ohatran'izany zany hoe tsy mety zany halan'Andriamanitra ny samy misaraka zany j'ai essayé de ohatran'ny hoe zany mba nanandrana zany hoe mba hiezaka hoe raha mety ve raha hoe verina zany le tokantrano tsy nety tamiko le izy parce que zavatra tsy nitovy mihitsy dès le départ zany hoe tsy nety le union araka ny teneninao de ce qui m'a un peu refroidi au niveau resaka finoana avy eo ohatran'ny hoe bon rehefa za zany tonga de ohatran'ny hoe aleoko mijanona aleoko tonga de mijanona amin'ny andraikitra ny fiangonana fanompoana sy ny sisa. Après j'ai vu aussi mon ex faire des bêtises dans l'église etc. Et ça m'a encore plus refroidi, ça m'a dégoûté. Et maintenant je suis un peu froid par rapport à tout ça.
Izay fotsiny tiako partagena hoe bon de zay. Fa be dia be mihitsy ny olona problème zany lasa discriminer le olona eo anivon'ny satria problèman'izy io amiko zany ny fond-n'le problème dia problèmena fampianarana. Zany hoe tena mifadisoam-pampianarana, za tsy miteny hoe fampianaran-diso fa fahadisoam-pampianarana, samy hafa mantsy. Ny fampianaran-diso mantsy hérésie mihitsy, zany hoe mba avery entre guillemets ohatra hoe Andriamanitra, tsy Andriamanitra Jesosy zany atao hérésie, fa fahadisoam-pampianarana zany hoe nisy erreur d'enseignement sy compréhension lay momba ny atao hoe mariage satria lasa mandeha amin'ny atao hoe culture d'église fa tsy mandeha ntsony amina am'le fotom-pampianarana. De culture d'église zany no hitondranan'ny olona sisa satria ny ambadiky le izy dia ny mialatsiny atao hoe ny intérêt-n'ilay institution no arovana fa tsy ilay olona maratra an'le zavatra. De lasa fitsinjovana an'ilay institution ny priorité fa tsy ilay fanasitranana an'le olona maratra ny fiainana sy voadona. Zay no hitako problème. Ouais, mais après, m'izao fotoana zao lasa je deviens critique vis-à-vis de la religion chrétienne. Ben voilà. C'est pas que je crois pas, enfin lasa ohatran'ny tsy haiko. Je vais plus à l'église. Logika be le satria nahita ianao nitouché an'le fond-le izy ary nahita an'ilay faille, manao koa zay fe automatique. Nefa quelque part ça me manque fa bon, je sais pas. Ka ny problème za zany nahita nanao zay lay il faut passer par cette case là mila lazaiko mahitsy veky il faut détruire la religiosité pour découvrir la spiritualité. Zany hoe le spiritualité no tadiavinao dia déçu ianao satria le religiosité, ina moa le religiosité, resaka rite, resaka fitsipika, resaka morale, resaka ino zany le règlement intérieur no mipasser alohan'olo, zany hoe le olona ve no centran'ny filazantsara sa lasa le institution zany notopoina fa tsy le olombelona ntsony. De zay no hitako problème anatin'ny fiangonana taty aorina. Donc amiko zany io lalana lalovanao io ho anao c'est pas tsy manamaivana le zavatra nanjoanao c'est pas un catastrophe fa c'est un cheminement spirituel ahafahanao am'izay tena hoe inona moa zany le foi finalement c'est une relation intime ananao amin'Andriamanitra izay tsy voatery misy tierce personne intsony ho anao manokana. Ok. Bon, c'est entre moi et Dieu. Oui. Mbola sur le chemin ianao ka mbola zay hoe eny an-dalana de miraharo anao fa za sûr et certain fa vous allez trouver votre chemin. Za tsy malala hoe makaiza inona le izy fa nandalo teo aho matoa miteny an'izany, je suis passé par là. Marina fa je reste toujours pasteur fa ao anatiko zany zay ny convictionko moa zany za mety mahavariana ny olona ihany ty satria fa lazaiko hoe je suis à la fois libéral et mystique. Zavatra anankiroa tsy mahay miaraka reo nefany miaraka le satria cheminement spirituel ako le zavatra. Le libéral le toi raisy la sens négatif le libéral hoe ianao zany progressiste be. Non, c'est pas une question d'ouverture d'esprit, c'est une question de liberté chrétienne. Le liberté rehefa mivaky le prison doré napetraka teo amiko ka natonga anao hoe non nanahy zany mandeha am'le essentiel am'izay fa tsy le superficiel. De ino zany mitondra anao de nefany plus nandeha tam'izay de lasa nanana relation mystique amin'Andriamanitra koa avy eo. Le mystique eto tsy raisina amin'ny sens mysticisme ve hoe manofo mahita fahit, non, c'est pas ça, c'est une relation intense amin'Andriamanitra nivokatra zay de ny libérer le izy de découvrir la spiritualité zay tsy nananako mihitsy hatramin'izay. Donc voilà, mais je reste toujours pasteur fa critique envers une institution. Ouais, on verra. Ja. On verra. Merci. Varsågod. Jo. Zay ngambany. Voady teo anatrehan'Andriamanitra fa izy mitera aminareo manao voady anatrehan'Andriamanitra ianareo. Nanao fifanekena ianareo teo aminareo roa. Tsy Andriamanitra mbola veriko any, tsy Andriamanitra no anaovana voady. Tsy misy texte milaza an'izany.
fa fifanekenareo efa vita fanekena azy nareo aneny fa ompiangonana fotsiny hoentina mbavaka sy tsofina rano sy hoentina fankalana mbola hoe célébration no atao fa tsy pacte. Ahoana ny halako ny fisaoram-bady dia dika teny malagasy io fa répudiation izy io hamia. Répudiation mais pas le divorce. La répudiation n'est pas le divorce. Le divorce, efa nisy fampianarana zany teto, le divorce, c'est un terme juridique, mesure d'accompagnement après séparation. Ka ny fisaoram-bady tam'izany fotoana zany dia le lehilahy zany tsy faly am'le vadiny izy hoe mainy loaka dia arinany amin'ny arabe le vadiny na ateriny any amin'ny ray aman-dreny dia inona atao hoe fisaoram-bady, inona atao hoe répudier. Ary ny répudiation dia mihumilier olona fa tsy divorce ny ny fisaoram-bady. Fa le sensiny fisaoram-bady mihitsy no miraisitsika divorce zany mo vaovao vao niforona taty aoriana ho amin'ny atao hoe mesure. Ianao zao raha manao divorce ny olo anankiray de olo efa séparé no divorcé. Ina le divorce? Sentence apetraky ny tribunal mba ho légal, ohatra le mariage ihany koa légal. Le mariage zany le resaka légalité. Divorce koa resaka légalité de la séparation, zany hoe légaliser na le séparation. De ao anatin'iny misy lalàna mifehy azy hoe jerena ny zon'ny ankizy, ny pension alimentaire, patati patata, tout ce que vous voulez, mba jerena an'ilay maha-olona. Fa ny fisaoram-bady tsy divorce fa répudiation. Ary ny répudiation de tena halan'Andriamanitra mihitsy satria tsy misy fitsinjovana an'le maha-olona fa tonga de ariana fotsiny comme ça, ohatrany any am-poubelle le olona. Zay ngambany fa feratsika. Afaka zavaina ve le hoe ny lahy ny tokony tena mivady, ary vavy ny tokony tena lahy. Pratique sexuelle an-taniko raha ny couple traditionnel dia ny manao fomba sexuelle. Mo ve Fombana? Fombana homo. Fantarina hoe mo ve hoe famipamina tsara. Nefa ve to pratique sexuelle pour épanouissement du couple ve bibliotèque publique hoe manodidina. Zao araka ny traitao izy zay mampiofana resaka éthique sexuelle. Izy io zany zany fantanino zany tena mila manaraka ny formation ny atao hoe éthique sexuelle. Misy mihitsy offre ataonay ny amin'izy io fa nazana zany valiko vetivety fa tsy voavaly ao anatin'ny 2 minitra 4 minitra. Le hoe any vavy ny lahy ary any lahy zany hoe zay misy satria iray zareo zany hoe tsy resaka possession fa miresaka union. Donc le corps de ma femme m'appartient et mon corps lui appartient, mais justement mandeha resaka consentement. Raha vao ianao zany manao zavatra pas par consentement dia c'est un péché parce que tu obliges la personne à faire des choses qu'il ne veut pas, qu'elle ne veut pas. Terenao le olo anao zao. Io na de ataontsika hoe tsy resaka zay fotsiny zay fa ataontsika hoe na amoroka aza na efa cas tsy extrême fa efa cas spécifique zay tenanao zay. Fa ny zavatra rehetra tsisy consentement dia viol ny anaran'izany. Na de efa mpivady ara-dalàna ary tsy resaka le taratasy no ahafahanao manao zay tiana atao fa resaka consentement satria zay le hoe iray ihany nareo. Donc tsy ianao tsy afaka tsy afaka fa tsy ianao no mi-imposer fa c'est une pratique entre le couple. Et moi je vous le dis, dans la chambre du couple, chambre ampivady dia tsy misy ahoana filaza azy, tsy misy tabou. Rehefa amiko ny chambre formation ataonay amin'ny resaka éthique sexuelle, la chambre à coucher du couple, c'est un sanctuaire de l'amour. Un sanctuaire. Hainareo zany sanctuaire zany? Ny sanctuaire dia toerana masina ho an'ny mpivady. Le mahamasina azy de zareo ka zava-masina ve zany? Le masina de hoe natokana, navahana, mise à part. Tsy misy olona afaka midikidy tao afa-tsy an'izy roa, domaine an'izy roa. Zay maha sanctuaire azy. Fa tsy ao anatin'ny saina le sanctuaire de hoe tsy mahazo manao an'ireto. Tsy zay le sanctuaire. Ya, farany angambany de hijanona atsika fa tsy ho tapitra moa izy ty. Fa hita fa malina anareo izy de ho tohizatsika angambany resaka le série momba fanambadiana. Zany rehetrarehetra zany dia fanontaniana le namana teo zao resaka éthique sexuelle, anisan'ny cours omenay ao anatiny atao hoe sekoly biblika Voatsinapy. Ny sekoly biblika Voatsinapy zany dia misy taranja biblika, misy taranja éthique, ary ao anatin'ny éthique tafiditra ao anatin'izany éthique du couple,
ka ho Angelina dia afaka manoratra anarana aminay, afaka manoratra aminay par WhatsApp na par MP compte Jean-Luc Ramanatombotsoa na Anitra Ramanatombotsoa compte ny vadiko dia anytsika no omenanareo ny andinidiny zay mila sekoly biblika zay hiditra amin'ny mois de septembre no miditra io école io any tena mivalapatra be mba resaka an'izany rehetrarehetra zany fa ity no karazana ndray tselatra ohatr'izao fotsiny dia normal ianareo manana fanontaniana be dia be zay fa de misaotra betsaka an'izay nanaraka hatramin'ny farany mirary soa atsika rehetra bonne soirée daholy ya sekoly biblika Voatsinapy ele izy soit par WhatsApp soit par MP amin'ny compte Facebook compte page koa le RGL dia afaka mandefa MP amin'ny RGL fa compte nay personnel indray Jean-Luc Ramanatombotsoa na Anitra Ramanatombotsoa ny compte WhatsApp dia ao amin'ny page RGL dia jereo ery amin'ny page d'accueil fa eo daholo ny coordonnées rehetra eo amin'ny page d'accueil ny page RGL dia eo daholo ny WhatsApp eto zay fa mirary soa daholo veloma tompoko